Aminareo rehetra ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray izy Jesosy Kristy eto amintsika. Amen. Anio alahady faha 20 Jolay 2024. Alahady izay natokany foibe-hevitsikay hitondranam-bavaka ho an'ny toeram-panomanana mpitandrina sy ny toeram-panomanana mpampianatra hevitsikay. Anio ihany koa no mbola hibanjinantsika hatrany ny amin'ilay loha hevitra hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Manio antanantsika ary ny salamo fahasivy ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahadimy. Aorian'ny salamo dia ny hira fafito ao amin'ny firana fanampiny no ataontsika. Dia hitsangantsika hideran'ny tompo. Rehefa hitantsika ny salamo dia handeha hideran'ny tompo sika. Ny anaran'i Jesosy, hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra ao, hanambara ny fahagaganao rehetra ao, ho faly sy ho ravoravo aminao ao, hankalaza ny anaranao ary avy indrindra ao. Satria lasa niodina ny fahavaloko, ny repirepy isika ringana tsy ho eo anatrehanao, fa efa nitsara ianao ka nameno ahy ny rariny. Mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao ry mpitsara marina, efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokisainao ho faty mandrakizay doria. Amen. Ndeha iombina amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotranao izay ny amin'ny fahafahana izay tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy. Mankasitraka karaha eo. Mideranao izay fa lehibe sy mahery ianao, ka tsy takatray ny fitantsananao ny fiainanay. Misaotra raha eo. Ny amin'izay rehetra nasehonao teo amin'ny fiainanay, tianao izay ka ampianarinao mba hiaina ny fitiavana izay efa tanteraka ao tao amin'i Jesosy Kristy.
manoloana izany tompo, mahatsiaro tsy mendrika izay ka manantona anao amin'ny fanetretena, mamindrafo aminay, jereo amin'indrafonao izay raha eo, mamelà ny elokay anao. Ankehitriny misaotra anao izay fa raha miaiky ny fahotanay izay dia mahatoky sy mariny anao ka mamela ny fahotanay ary manadio anay ho afaka ny amin'ny elokay rehetra. Eny, tonga manam-pihavanana aminao izay ankehitriny. Keo raisinay amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ny famelan-keloka omenao anay anio. Mankasitraka raha eo. Mangataka aminao ary izay mba hiasan'ny fanainao masina aty anatinay, mba hahatonga anay hanana fiombonana feno ao aminao Andriamanitra. Hahatakatra ny teny avy aminao izay ary indray ihany koa hisitraka ny fahasoavana avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoanan'ny fankalazana ny ten'Andriamanitra sika izao. Ataontsika ny era 900 ny andinin'ny 4 sy ny andinin'ny 5 dia hiakatra ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Ni teny masina no mampianatra ny saiko tsy mahay mahafantatra ny zavatra miafina zay mombany asoavana. Ny teny masina dia tsy mba mety lo izay ambarany tsy misy tsy oto na levonaza katsia isarehetra arisa. Mialohan'ny hamakina ny soratra masina dia hiary mimbombavaka tsika. Ry Andriamanitra tomponay eo, misaotra anao zahay noho ny famindrampo sy ny fitiavanao, ka mbola ahafahanay miatrika izao fanompoam-pivavahanay izao. Misaotra anao koa zay noho ny namelanao ny elokay, ka ahafahanay misaotra hatrany ny anaranao. Raha hovakina ny teninao tompo, dia ny mpanomponao zay hamaky ny teninao dia ho tarihan'ny fananao masina ka tsisy ho very izay teny ambara eto, ary ny mpanomponao zay anambara ny teninao ho aminay olona tsirairay dia ho feny fananao masina koa izy ka hitondra hery vaovao anay izany teninao izany. Amin'ny anaran-tsoanao Jesosy no angatahanay sy hanonona anay izany vavaka izany. Misaotra indrindra ray eo. Amen. Raha maka ny tenin'ny soratra masina sika. Ny teny izay hovakina dia ao amin'ny bokin'ny Samuel faharoa. Samuel faharoa, toko 7, andininy 7 ka hatramin'ny 14. Samuel faharoa, toko 7, andininy 7 ka hatramin'ny 14. Ary hotohizana ao amin'ny filazantsara araka ny lioka, toko 9, andininy 9 ka hatramin'ny 7. Hofaranana ao amin'ny Timoty faharoa, toko 2, andininy 1 ka hatramin'ny 7. Timoty faharoa, toko 2, andininy 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia hovakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Araka izany teny rehetra izany sy araka izao fahitana rehetra izao no nolazainy Natana tamin'i Davida. Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i Jehova ary nanao hoe:
zinona moa aho Jehova Tompo ary zinona ny mpianakavika no novimbinao ambaraka ankehitriny aho ary mbola ataonao zavatra kely ihany aza izany Jehova Tompo fa indro efa voalazanao koa ny amin'ny taranaka sy ny mpanomponao hatramin'ny mbola any aoriana lavitra aza ary izany dia fanaon'ny olona Jehova Tompo ka inona intsony no holazain'i Davida aminao fa ianao Jehova Tompo no nahalala ny mpanomponao noho ny teninao sy araka ny sitraponao no nanaovanao io zavatra lehibe rehetra io hampahalalanao ny mpanomponao koa amin'izany dia lehibe ianao Jehova Tompo Andriamanitra fa tsy misy tahaka anao ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy anao araka izay rehetra renin'ny sofinay ary iza moa no misy firenena ety an-tany tahaka ny Israely olonao izay nalehan'Andriamanitra havotana ho olony sy hanaovana anarana ho azy ary hanaovany zavatra lehibe ho anareo ny zavatra mahatahotra ho an'ny tany teo anatrehan'ny olonao izao voalazanao ho anao avy tamin'ny firenen'ny Eziptiana sy ny Andriamaniny dia nampitoerina ny Israely ny olony ho olonao mandrakizay ary ianao Jehova no efa tonga Andriamaniny. Dia nitody teny amin'ny tany Gerasena izay tandrifiny Galily izy ary nialana keny an-tanety Jesosy dia nifanena taminy lehilahy anankiray avy tao an-tanàna izay efa nanana demonia ary efa ela izy tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana fa noho nahitany Jesosy izy dia niantso mafy sady niakohaka teo anatrehany ka niteny mafy sady niakohaka teo anatrehany ka niteny tamin'ny femahery hoe moa mifaninona akory izao sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindra masina ianao aza mampijaly ahy fa izy nandidy ny fanahy maloto hivoaka tamin-dra lehilahy fa efa nahazo azy ela izany ary efa nafatotra tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony ka nambenana izy nefa notapahany fatorana ka dia nentiny demonia niriotra nakany anefitra izy ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe iza moa no anaranao dia hoy izy Legiona fa demonia maro no efa niditra tao anatiny ary nifona taminy izy mba tsy handidiny azy akany amin'ny lavaka tsy hitanonoa ary nisy kisoa mary andihany iray nandrasana tena tendrombohitra ary ny demonia nifona taminy mba havelany hiditra ao anatiny dia nekeny ary ny demonia rehefa nivoaka tamin-dra lehilahy dia niditra tao anatin'ny kisoa ary ireo kisoa andihany ireo nitratrevatreva tamin'ny antsana ho any amin'ny farihy ka dia maty tany ary no nitampiandry izany natao izany dia nandositra izy ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany an-tsaha dia nivoaka ny olona mba hizaha izany natao izany ary tonga tany amin'ny Jesosy izy dia nahitandra lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia fa indro izy mipetraka teo anilan'ny tongotra Jesosy nitafy lamba sady arisaina dia raiky tahotra ireo ary izay nahita dia nanambara tamin'ny olona ny namonjena an'ilay demoniaka ary ny olona rehetra tany amin'ny tany Gerasena manodidina dia nangataka an'i Jesosy hiala aminy satria raiky tahotra indrindra izy ary Jesosy niondrana tsambo kely ka niverina ary ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba ao aminy nefa nampidiany Jesosy izy ka nataony hoe mody ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao dia nandeha izy ka nitoreran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy
Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay mampianatra ny sasany koa. Miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsaran'i Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny rahan'izao fiainana izao mba hahafaly izay efa ny fidy azo miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohana satro-boninahitra izy. Raha tsy manezaka raha ny lalàna, ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray vokatra. Dinio izay lazaiko fa omen'ny Tompo fahazava-tsainany amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty, dia ilay avy tamin'ny taranaka Davida araka ny filazantsarako, izay aretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy, ohatry ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no aretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy, mba hahazoany reniko famonjena, dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy mba mivoninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha manda azy isika, izy kosa handahantsika. Fa na dia tsy mahatoky aza isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandany tenany. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny hira fa 770 ka ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo no ataontsika dia ndray ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Saya fafinai tundrahandranukuwa sime temisiku kacaratsia benina fenuni erinau nifuni uluna Sifitia vana. Finaritra zany teny fiarabana nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany. Raha nitsangako velona izy ka nandresy ny hery ny fahafatesana no iarabananao koa izay manaraka zao fampivavahana izao. Finaritra ianao ahita sy atsapa ny hery ny fiainana izay omeny Jesosy velona anao. Finaritra ka atanteraka aminao tokoa le teny efa misoratra masina hoe mba ambinina sosalamana ianao tahaka ny nambinana fananao ihany. Dia finaritra ianao sy ny ankonanao. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika ny afatra dia ny Luka 9 ka ny andininy 7:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Mody ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran-tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Mody ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Ny mahagaga eto ry havana dia izao. Nolavin'i Jesosy ny fandarian'ity lehilahy izay nitoeran'ny demoniaka maro
rehefa avy nafany tamin'izany mba hitoetra ho aminy na ny anaraka azy satria rehefa nahita ny herin'ny fahasoavana sy ny fiainana tafaverina ao aminy no zany fahasoavan'i Jesosy zany izy dia nakataka tamin'i Jesosy hoe mba hitoetra ho aminy ary zany valiteny nomeny Jesosy an'ity lehilahy zay nafahany tamin'ny herin'ny demoniaka zany sy ny fahaverezan-tsaina no hitantsika eto modiany anetranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Misy fomba zay tiany Jesosy ambara tamin'ny ty lehilahy ty entina maneho ny fitoerana eo aminy ny fanarahana azy dia ny fijoroana vavolombelona eo anivon'ny ankonana ao an-trano. Zay ny voalohany fomba iray ahafahana mitory sy manambara ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy ny fiainana ao anatin'ny ankonana. Tsy mahagaga zany satria raha ty lehilahy ity dia ny ankonany no nahita sy mahalala ny momba azy manontolo, nahita ny fiandohany, nahalala ny amin'ny faharariany ary ny ankonany ihany koa no afaka hitsara ny amin'izany fiverenany fiainany izany indray na ny fahasitranany. Dia zay no natonga an'i Jesosy nilazany hoe raha te hitoetra ho amiko ianao andraradia ianao modi any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao aoko ho tsapany ny ankonanao fa nanao zava-dehibe taminao Andriamanitra nameriny indray maha olona feno anao nanafaka anao tamin'ny herin'ny fahafatesana satria ty lehilahy ty araka ny voalaza eto amin'ny Soatra Masina dia efa tsy nitoetra tao an-tranony intsony fa efa teny amin'ny fasana ary dia famerenana azy indray hiala amin'izany toerana zany no ilazany Jesosy taminy hoe modiany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Fijoroana vavolombelona ao amin'ny ankonana na ao anatin'ny tokantrano dia zavatra sarotra izany ary zany aza moa no natonga an'i Jesosy hiteny le teny hoe tsy misy mpaminany tsy hajaina raha tsy ao amin'ny tranony. Zany hoe ny fahafahana mijoro vavolombelona na manambara ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ny olona iray dia tsy zavatra zay mety ho tanteraka raha tsy tena niainana, raha tsy tena nivelomana, raha tsy tena niatra tanteraka tamin'ny teny. Tsy mba azo hitsarana velatsia mantsy ao anatin'ny ankonana satria mahalala tsara sy mahafantatra tsara ny amin'ny ankonany ny mpianakavy tsiraray avy. Ny fiainana voaray tokoa zay noraisiny ty lehilahy ity no tiany Jesosy ho lazainy ao anatin'ny ankonany ao an-tokantranony. Ity lehilahy ity zay nasorona avy eny amin'ny toerany maty eny amin'ny fasana naveriny indray ho amin'ny fiainana eo anivon'ny tokantranony ka ny ankonany no tian'Andriamanitra mba hisitraka voalohany koa zany herin'ny fahasoavan'Andriamanitra zay efa nomeny ty lehilahy ty zany. Ao anatin'ny ankonana ry havana no tokony hijoroantsika voalohany indrindra ka hanambarantsika ny fiainana nomeny Jesosy antsika. Ao anatin'ny ankonana
no tokony atsapa voalohany indrindra ny fiovana nateraky ny faneketsika an Jesosy Kristy, ny finoantsika an Jesosy Kristy. Satria ny filazan'ity lehilahy ity sy ny fangatahany hoe aoka hitoetra hiaraka aminao dia fanehoana fandraisany an Jesosy no tompo sy mpamonjy izany. Amin'izao fotoatsarotra izao dia maromaro kokoa ny fotoana ahafahan'ny mpianakavy na ny ankonana mifandray, ary dia na dia tsony izay tsy fahafahana manoatra azy izany dia raiso ho fahasoavan'Andriamanitra ahafahanao mijoro vavolombelona ny amin'ny fiainao mbaovao izay nomen'Andriamanitra anao tamin'ny fanekena sy ny fandraisana an Jesosy. Eny mba hanehoanao ny fanirianao hiary toetra na hanaraka an Jesosy. Fa zany no endriky ny tafika masina voalohany indrindra ao anivon'ny ankonana. Ary alahady raha teo moa natokany ny fiangonan'i Jesosy Kristy mba hatsiarovana ny toeram-panomahana mpitandrina zao alahady izao, ka hatsiarovana indrindra ilay teny zay nambaran'i Paoly tamin'ny Timoty fa zay anao ny asa mpanompoly ny mpitandrina dia olona zay mahafeny ankonana fa ataony ahoana no hitandrina ny fiangonan'Andriamanitra raha tsy mahatandrina ny ankonana izy. Ao anivon'ny tokantrano, ao anivon'ny ankonanao, rahalahy sy anabavy sy fananaiky hitoro ny ten'Andriamanitra anaraka an'i Kristy hijoroana vavolombelona voalohany indrindra. Fa ny faharoa dia rehefa nambaran'i Jesosy tamin'ity lehilahy nafahany tamin'ny demoniaky ity hoe mandana mody any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao, dia voalaza fa nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna ny zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy, nitory eran'ny tanàna zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Indray andro nilaza tamin'ireo zatovo mpiara-dia taminy François d'Assise, mandehantsika hitory teny eny amin'ny tanàna eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika. Ary dia lasa izy ireo nitarika azy François, ary dia tsy nitory izy fa niodidina ny tanàna ary dia nanaraka azy ireo zatovo. Rehefa tonga tany amin'ny toerana dia ireo zatovo taminy ary toa tsy nitory teny akory isika, hoy izy François tamin'izy ireo, ny fandehantsika teo anivon'ny tanàna dia ampy sy mahatory ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fandehantsika, ny fahitan'ny olona antsika dia ampy ahitan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra. Mitory ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminy eran'ny tanàna ity lehilahy ity, satria reto mponina tao Geresena zay nahita ny fahasitrana n'ity lehilahy ity, zay fantany ny hery sy ny fampahoriana zay nentin'ny devoly nampahory azy, dia raiky tahotra. Tsy niazona an Jesosy no nataony, fa niangavy an Jesosy mba hiala ao anatin'ny tanàna misy azy. Zany hoe tsy nahatazana lay herin'ny fahasoavana zay nanafaka n'ity lehilahy ity avy amin'ny Jesosy izy ireo,
fa natahotra mety herin'Andriamanitra hiasa eo aminy ka napotika azy. Mpandinika moa dia milaza fa ny fisiany ireo andihana kisoa maro be zay nifondran'ny demonia ka nanjary nirifatra ny anjera sy ny varina tanatin'ny hady tany amin'ny ratin'ny ranomasina no tena napatahotra ny reto olo reto ka nilazany fa ho simba ny fiarikareny raha mitoetra ho aminy ty Jesosy ty. Tsy hitany fa eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan' Jesosy. Sarobidy dia sarobidy ny fanahany olo iray, ny fiainany olo iray no ny amin'ny fahasombany izay mety teo karena na harena aza. Satria ny olona natao sitraka fivoarana sy ny fivelarany ny teo karena fa tsy natao ho andevony zany fa hafahany zany. Ary dia zany no nataoko an'ity lehilahy ty hitory ny zavatra lehibe natao Andriamanitra tany manerana ny tanàna. Revana malala iran'Andriamanitra ary isika hitory ny faharipon'Andriamanitra eo anivon'ny tanàna zay tsy mahatsapa fa Andriamanitra dia mamindra fo amin'ny olona. Andriamanitra dia maharipo amin'ny olona ka na eo aza ny fahotana, na eo aza ny faharatsiana, na eo aza koa ny tsy fahamendreny ny olombelona dia maharipo azy Andriamanitra. Ary aseho an'izao fihetsiky ny mponina tao amin'ny tanàna zay nisy an'ity lehilahy ty zany. Tsy nisaotra ny Jesosy no nataony fa nanala azy tsy ary toetramby na dia nahita ny fahasitranany sy fivany ty lehilahy ty zay mipetraka teo amin'i Jesosy, zay tsy nitafilamba zay verisaina tonga nanana ny fahatsikavoatena. Da eo azy zany amafony ny olombelona izany maharipo amin'Andriamanitra. Hitory ny famondrapon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Fa ty lehilahy ity zay nisy ireo demoniaka maro legiona tao aminy, na dia nilaza aza sy nanambarany marina fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra avo indrindra, dia tsy navelany angeza na hanary ny amaha olona an'ity lehilahy ty ka nydroany sy nydidiny hiala tao aminy. Riavana malala ao anatin'izao valana retana zay rahantsika miaina eo anivon'ny tontolo zao ary manokana amin'izany hito amintsika zay mampiororo, mampatahotra, mampitebiteby dia amin'ny fitarany Covid-19 dia ataovy mahita fiainana avy aminao ny ankonanao. Dia tsy hafa izany fa ny fitiavana zay efa nitiavan'Andriamanitra anao ka hiteraka fifaliana, satria ny vokatry ny fitiavana dia fifaliana, fandeferana ary fiombonana aina. Ataovy mahatsiaro ianao zay efa nandray ny fahasoavan'Andriamanitra tahaka an'ity lehilahy ity zay nosotrany fa afaka mahita fiainana ny ankonanao, na dia ao anatin'ny fahasarotana, na dia ao anatin'izay
tebiteby sy fanahina azy satria Andriamanitra dia mampitoetra anao voalohany indrindra ao anatiny konanao fa ataovy ihany koa sy ataovy hita ny piraimonina aminao miray tanàna aminao ny mpiarabela aminao ny fiainam-baovao zay nomen'Andriamanitra anao ty lehilahy ity arak'izay nambarantsika sy nambarantsy masina eto dia niala tao an-tany ka niala tao an-tanàna ary nipetraka teny amin'ny fasana no naveriny Jesosy indray nodia any an-tranonao ary nandeha nitory zava-dehibe nataon'Andriamanitra taminy erany tanàna ataovy tsapa ny mpiarabela aminao fa Andriamanitra afaka mampiorona sy manorona fiainam-baovao amin'izay rava ary manangana zay famaty azy fiavana malala raha mamaky ty filazantsara araky lioka toko 9 tsika manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 9 farany dia misy zavatra 3 iainan'ny olona ao anatin'ny fiainana andavanandro eo anivy zao tontolo zao hitantsika ao dia ny amin'ny tavio-drivotra ny amin'ny aretina ny amin'ny fangejany fanahy maloto ary ny amin'ny tafio-drivotra manokana ny mpianatra tao anatin'ny sambo niaraka tamin'i Jesosy rehefa saiky difotra sy letika ny sambo dia natsiary fa tandindony ny fahafatesana fa Jesosy rehefa nampitsahatra ny tafio-drivotra dia nanontanian'izy ireo hoe aiza ny finoanareo ilay vehivavy zay narary nandritry ny 12 taona nitsidra rehefa nanendry ny somondambany Jesosy ka sitrana ka nambaran'i Jesosy hoe iza no nanendry ahy fa nisy hery niala tamiko dia natahotra ka nitolo-tena tamin'i Jesosy fa ny tenin'i Jesosy dia ny hoe ny finoanao no nahasitrana anao ary eto ty lehilahy zay nampaorian'ny demoni maro ity dia naveriny Jesosy amin'ny fiainany indray iavana malala maneho zany fa Jesosy velona dia mahery lavitra no ny herin'ny fahafatesana ka afaka mamerina ny olona ho amin'ny fiainana afaka manafaka azy amin'izay mangeja azy rehetra na aretiny io eny fa na fahafatesana azy ty voalaza amin'izao liko 9 zao fa ny zanak'ilay fitondra teny zay famaty dia natsanga an Jesosy ho velona indray avana malala fotoana zay entsona antsika zay fa nahita ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamintsika vaninandro iainantsika kehitriny fotoana zay anirahan Jesosy anambarantsika ao anatiny akonantsika aloha zany zava-dehibe nataon'Andriamanitra izany ary dia hitatra ao anatin'ny fiarahamonina misy antsika izany araky ny nambara tany am-piandohana na zay ny mpitarika dia fotoana natokana atserovana manokana ny toeram-panomanana mpitandrina na ny fanomanana zay mpitandrina eo anivy ny sahany efitsika amin'ity alahady ity dia mampahery antsika rahalahy sy anabavy zay nataon'Andriamanitra nananjara amin'izany fanambarana ny zava-mahagaga dia ny fiainanao amin'i Kristy ho an'ny olona rehetra izany sika tsarovy nasarotra aza ny fijorontsika vavolombelona efa tena iainantsika sy raisitsika ny fiainana avao amin'i Kristy dia tsy hanatahotra sika fatsarovy ny tenin'i Jesosy ny hoe nampitondray ny Paoly apôstôly ho an'ny Timothy raha miara-miaritra aminy isika dia hiaraka manambonina hatrany
raha miara-maty aminy isika dia araky itsangana amin'ny koa sika. Ary zay mahavery ny ainy no ny any Jesosy no mahazo azy, fa zay miaro ny ainy no havery azy. Kaoka tsy anatahotra na hanafana osy isika, fa oka iahery hoy ny apôstôly Paoly tamin'ny Timoty amin'ny fahasoavana amin'Andriamanitra. Dia Andriamanitra ary miantso anao, miantso atsika kristianina rehetra mba hanambara ny zavatra lehibe fataon'Andriamanitra amintsika, dia ny fiainana zay iainantsika dia ny ankehitriny mandresy ny aliko ny fahafatesana, ary ny fiainana zay inotsika fomeny Andriamanitra atsika raha miara-maty aminy isika ka hiary hitsangana aminy koa. Fa izy hoy ny apôstôly Paoly, Jesosy zany tsy afaka mandany tena na dia manda azy isika, ka oka tsy anda azy isika, eo natreny fanarahany atsika mba hitory ny zavatra lehibe ataon'Andriamanitra tamintsika. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika kosa miery ny fitiavan'Andriamanitra ao Kristy no ny asany fanahy masina ampahelatsika mandrakariva. Amen. Kiarata, Lanamitu, Mandra.
hiaraka iombam-bavakantsika tompoka. Ry Andriamanitra tompo tianay io, soranay mandrakariva ianao. Soranay ianao no ny teninao izay nampianatra anay, ny iainanay ny finoananao marina, dia ny finoananao Jesosy Kristy, izay efa naharesy izao tontolo izao, ka hanananay fiainana mandrakizay. Soranay ianao fa mbola nampianatra anay ianao tamin'ity anio ity, ny amin'ny finoana ianao, ny amin'ny fanekena ianao, dia ny ahafahanay mijoro vavolombelonao eo anivon'ny ankonanay, eo anivon'ny fiarahamonina misy anay, izany finoana sy fanekena ianao izany, ka ahafahanay manana fitiavana, ahafahanay mizara fitiavana eo anivon'izany ankonanay izany, indrindra eo anivon'ny fiarahamonina misy anay. Tareo lalana trany ary izay ary tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina, izay fiangonanao, izay efa nanaiky anao tamin'ny fanekena rehetra izay efa tanterahanay teo anatrehanao, mba tena ahafahanay miaina sy mivelona marina izany fitiavanao izany eo anivon'ny ankonana misy anay, eo anivon'ny fiarahamonina misy anay, indrindra eto anivon'ny firenenay. Tompo, fantatrao ny olana mianjady, ny aretina miparitaka, angatahanay hatrany ny fitahinao sy ny ombanao ny tsirairay avy. Ireo izay efa marary tompo, dia ianao no hanasitrana azy, ianao no hamangy azy amin'ny tana maherinao n'aiza n'aiza misy azy. Aza velao kivy sy ketraka izy ireo, satria manana anao izay nahary izao rehetra izao. Tondram-bavaka koa izay ry tompo, ho an'ireo namanay, havanay, mpiara-belona aminay, eny ny mpiray firenena aminay izay anjadin'ny fahasarianana amin'izao fotoana izao. Ianao ilay manankarem-pahasoavana ny hampahery azy ireny, ka nome azy hatrany fahasalamana, ahafahany miatrika ny adidy maro samihafa izay tanterahany. Tiana ihany koa tompo mitondra-bavaka ny fiangonanay, sy ao anatin'ny fanitarana izany izay, dia omeo tolo-tsaina tompo ny mpitandrana ny fiangonana, mba ahafahany mikaroka aloha aram-bola no tanterahany asa izay mbola miandry ho voninahitry ny anaranao. Tondra-bavaka koa izay tompo ny mpitandrana eto amin'izao fitandremana misy anay izao, sy ny mpitandrana rehetra manerana sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, dia ianao tompo ilay efa maneraka azy ireo, no angatahanay mba hiaro azy ireny, ame azy fahasalamana ery sy tanjaka, ahafahany mizara hatrany ny teninao ho anay fiangonanao, ka ahafahanay mahita sy mahatsapa hatrany ny fitiavanao anay Jesosy Kristy, izay mbola manome fanantenananay hatrany, fa ianao dia sarobidy aminao izahay, ary tsy tianao ho very, fa tianao kosa mba hatsapa mandrakariva izany fitiavanao anay izany, ka hijoronay hatrany ho vavolombelonao eo amin'ny fiainanay manontolo. Sitrakay ary tompo no ampiaraka izao vavaka izao amin'ilay vavaka efa nampianaranao anay, rainay izay any an-danitra, mamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anio izay anona saza ao anay, ary mamelany alokay, tahaka namelanay izay rehetra meloko taminay. Aza mitondra anay amin'ny fohakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia hitsangantsika anambara ny finoantsika an'Andriamanitra. Ny fanekem-pinoana fahatelo, ny rahantsika manonona fijoroantsika vavolombelona eo anatrehan'ny Tompo. Mino an'Andriamanitra raitsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tsany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana,
Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika ao. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masinao. Izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanao babatisa rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ety mandray izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Isorantsika ny tompo-ry-havana ny amin'ny nahafahantsika indray ny ombina nahatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao. Andray ny tsodrano isika aorian'ny fandraisantsika ny tsodrano dia ataontsika ny hira 3:77 ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahaenina. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika fa izy no hatanteraka izany ho antsika. Hitay anao any Jehova ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao any Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao any Jehova ka hanome anao ny fiadanana. Amen. Andriamanitra ireren'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.